De faly miarahaba anareo rehetra indray tonga soa matsara eto amin'ny chaîne androany. Androany zany tsika de iresadresaka zany hoe amaly anireo fanontanina vitsivitsy izay napetrakareo tamiko zany za. De lazaiko eto mariako eto ihany koa fa nareo izay manana fanontanina aza misalasala manontany an'le izy amin'ny Facebook na any amin'ny Twitter na amin'ny YouTube na any amin'ny page de fan amin'ny Facebook mety daholo anontany eo de mety ataoko vidéo ohatra zao le fanontaninareo na tonga de valiko eo no eo raha ohatra ka fanontanina miverimberina matetika le izy de zay ny antony anaovako vidéo anazy fa ho anareo izay manana fanontanina zany de aza misalasala manontany fa hovaliko soa matsara le izy raha mbola azoko valina. De reto fanontanina reto zany de fanontanina atao amin'ny Facebook daholo sy atao amin'ny YouTube de tonga de fantatry le olana anontany le izy satria vao aingana nanontaniny ny ankabeazany ny reto fanontanina reto fa zay zany ny amin'ny androany fanontanina sy valiny de matoka fa de afapo anareo valiteniko de amizay indray fa de andao ireo de fanontanina voalohany ahoana no fomba anaovanao ny maquillage nao amin'ny toerana mando na humide toerana mando sy madididity de zay indrindra ny toetrandro aty Hawaii indraindray tena ohatr'izay mihitsy tena sady madididity mando de matetika ny olona tsy de tia manao maquillage zany hoe tena tsy tia mihitsy fa raha ohatra ka tena hoe te hanao maquillage de ny tsara indrindra ny ataonao rehefa avy manao ny crème hydratant ianao de mampiasa face primer ananako androany de CoverGirl ito ny Skin Perfection fa misy BDB karazany BDB tena tsara de le izy le amin'ny tube iny de misy rano tsy rano moa zava afaka potserina le izy de mivoaka fotsiny fa tiany ananako de zay de ataonao amin'ny tarehinao ray manontolo zay fa ny face primer zany no mitazona bebe kokoa le produit zay apetraka ao amin'ny tarehy de iny zany tsaratsara kokoa après an'izay de tsara ny fanaovana bebe crème na poudre de ny androany zany aloha poudre ny ataoko fa ny satria zavatra maivana zany tsara anaovanao satria efa inaova sorendrainy iny fa efa mandreraka be le toetrandro de mbola hoe anao maquillage be de hoe mazevatra be le maquillage amin'ny tarehy de maika anao sorena be tonga de tianao asorina eo no eo iny de zay zany mahatsara an'le hoe manao poudre no atao noho ny manao fond de teint zany poudre na raha ohatra ka tianao zavatra hijanona elaela kokoa de bebe crème ampiasaina de ankoatr'izay de mila manao eye primer ihany koa ianao tia ananako ty de le avy any amin'ny efa fasehoko anareo matetika de averiko indray hoe ina no mahatsara ny eye primer tena ilaina anao ampiasaina tokoa na novina anao manao maquillage primer tena ilaina foana ny manao anazy indrindra fa mandritra ny fotoana humide mandritra ny andro somary mandomando zany satria ny eye primer ny tena asany de mitazona n'ilay loko zay apetraka eo amin'ny masonao eo mitazona ny loko iny mba tsy ketsiketsika le izy sady mampaharitra kokoa an'iny loko iny no mampivoaka kokoa an'iny loko zay ahosotrao eo amin'ny masonao iny zany hoe mitazona mamoaka mampaharitra ela zay zany ny antony de zay ny tena ilaina ny eye primer raha ohatra ka tsy manana eye primer ianao mbola tsy mahita mihitsy ianao aiza nisy zany eye primer zany Michou de afaka mampiasa le fond de teint apetraka ao amin'ny tarehinao iny ny ambony kely amin'iny rehefa misy amin'le broche le pinceau zatra miteny brush foana satria brush ny anarany amin'ny teny anglais le efa misy amin'le pinceau le brosy ampiasainao iny zany tonga de iny fotsiny natao ambony masonao de andrasina maina le izy de ohatrany fond de teint zay amin'ny tarehinao ihany iny eo ambony masonao eo mitazona zay apetraka eo afaka mampiasa concealer koa ianao na anti-cerne tonga de apetraka ao amin'ny masonao ray manontolo ody masonao iny de mitovy amin'izay ihany ny asany mitazona le zavatra zay apetraka eo
dia zay zany fantanina manaraka indray hoe ahoana no ahafantarako hoe iza siza no couleur mety miaraka zao aloha hatramin'izay nampiasa manjamaso hatramin'izay dia tsy haiko loatra ny mamaly an'izay satria ny anahy matetika izay couleur efa miaraka amina palette iray iny no tonga dia ampiasaiko miaraka na ampiasaiko tsirairay fa indraindray koa ianao ohatra ny hoe mba manao te-hanao aventure kely dia hoe jereko raha ty loko ty na ty loko ty mety miaraka tsy misy hoe question ahoana zany ny tena valiny mahitsy zany dia zay hoe ohatra izao ilay palette dia izay couleur izay efa miaraka aminazy ohatra izao reo no tonga dia mety miaraka dia amin'ity zao ohatra izao ilay avy amin'ny Sephora ty efa misy fanazavana zany lazaindrareo eto amin'ny sisiny eto hoe ohatra ny ahoana sy ohatra ny ahoana tokony anaovanao anazy dia mahafinaritra anazy koa misy teny français sy teny anglais zany amin'ny Sephora dia itony zany no tena tsara ho antsika izay vao manomboka na zavatra efa misy instruction zao zany dia ahoana koa re zany ilazako anazy sopapako ohatraohatry izay fa sady amin'ny maquillage ana am'izay mba tsy mampilebe ny tarehako dia ny sopapa afaka ameko anareo akoatra izay jereo ihany koa hoe ohatra ny ahoana ny genre le couleur tianao ampiasaina tiako lazaina hoe ohatra izao matroka le couleur dia tsy maintsy hoe misy couleur somary foncé kokoa ao zany miaraka aminy dia misy couleur le highlight zany lazaiko hoe dia ahoana re zany ohatra izao hoe marron matroka zao ohatra dia tsy maintsy misy somary gris eo na marron clair dia mihitsy miaraka aminy dia misy somary couleur fotsifotsy eo miaraka aminy ihany koa dia zay zao tonga dia hoe highlight zay dia link couleur zany hoe couleur amin'ny loko amin'ny loko maso ray manontolo dia le matroka indrindra no atao gris zany hoe bleu na le le couleur matroka indrindra ilay loko matroka indrindra dia zay zany ny sopapa hoe tiako lazainandreo ohatra izao hoe misy ohatra hoe bleu indray no tianao ampiasaina hoe loko manga dia misy hoe misy manga be dia misy manga tanora dia misy somary fotsy manompo manga zay zany tena mora indrindra raha ohatra ka hoe vao manomboka manao maquillage ianao dia hoe ahoana ny ahafantarako hoe couleur izy amin'reto loko reto mety miaraka dia zay efa ampiarahana amin'ny palette zany dia efa natao miaraka fa ie mila tena manao somary manao practice kely ianao hoe iza siza mitsoka ampiarahana dia rehefa ao an-trano ianao tsisy atao iny afaka lalao maquillage indrindra fa raha ohatra hoe olona passionné amin'ny maquillage mahafinaritra anazy mihitsy izy amin'ny lalao le couleur zany indrindra fa tsisy atao izy dia zay zany no masopapa ameko anao raha ohatra zao ohatra hoe le naked palette iny zao somary betsabetsaka ihany ny loko amin'iny dia tena bedibe mihitsy ny look izay afaka ampiarahanao afangarongaronao eo sy ohatra zany izay fotsiny mila tadidianao hoe ny fotsy indrindra le couleur somary le loko somary manompo fotsy reny no ambany volomaso ny loko somary tsy dia tena marevaka tsara fa somary misy loko ihany izy no amin'ny maso manontolo dia somary matromatroka no amin'ny tsapsisiny dia fanontanina manaraka indray hoe ahoana ny fomba fametrahako mascara mba hijanona tsara sy hilamina tsara ny volomasoko fa tsy mikorotanotana be le izy rehefa vita ny fanosorako mascara dia koa hoe ahoana no fanaovako mascara mba hijanona mandritra ny tontolo andro izy da kekeziko kely eto nareo voalohany indrindra aloha ny mascara ilaina ampiasaina dia mascara
le wandiny ito zany ny wandiny a le bosikely eto ampiasaina eto ny wand io mila plastique fa tsy le ohatrany original le somary tsy plastique tsy haiko ny fanazavana anazy a fa ito zany mila mafimafy iny zany le bosikely amle mascara indrindra izay a no ahafahanao mancontrôle tsara amle mascara ampiasainao amin'ny apetrakanao amin'ny volomasonao iny dia ohatr'izao fametrahana an'le izy voalohany indrindra aloha raha ohatra ka mahitsy be mitsotsoy be ny volomasonao dia mila aforitra aloha zay you have to curl your lashes mila aforitra aloha le volomaso dia rehefa vita zay a dia alainao avany amin'ny fotony mihitsy le volomaso a dia hogonao tsara ohatr'izao zany hoe alainao amin'ny fotony a dia somary ataonao ohatr'izao le mascara somary ahetsiketsika ohatr'izao mba hidirany anatin'le volo tsara dia ampiakarina ohatr'izao fotsiny ok alaina amin'ny fotony ahetsiketsika dia ampiakarina voilà manao tena mila miadana mihitsy iny ianao manao any amin'ny practice iny a any amin'ny fotony mihetsiketsika dia miakatra voilà hitanareo kosa angamba aloha ny différence hoe ohatrany ahoana sa ahoana dia zay a dia ilaina raha ohatra ka manao deuxième couche ianao a na manao deuxième couche ianao na troisième couche a endrasana ho maina aloha le couche izay natao voalohany iny a zay vao manisy indray avy amin'ny fotony ahetsiketsika dia ampiakarina dia zay no ilaina an'le brush le dia zay no ilaina an'le ito zavatra ito ho mafimafy ohatrany hoe plastika ohatran'ity cover girl ty zao a plastika le izy ianao rehefa alohan'ny zafady fa ataoko ambony indrindra ataoko ambony be le miroir ianao le fitaratra ianao rehefa alohan'ny vidy mascara dia tokony tsy ohatr'izao tsy ohatry ato anatiny ato no misy an'le mascara rehefa alohan'ny vidiana fa ito ivelany a dia ito misy sarony dia misy saraka ohatr'izao zany le izy dia zay no ahitanao hoe ay plastiky sa tsy plastika dia le izy plastika iny zany no ilaina mba hanananao an'izay contrôle zay a ametrahanao an'le mascara maso dia aman'le fanontanina faharoa amin'izay hoe ahoana no mampaharitra an'io mascara io a mandritra ny tontolo andro dia waterproof mascara no mila vidinao waterproof mascara afaka anaovanao isan'andro na maraina na atoandro na hariva mety foana iny mahasamihafa anazy amin'ny mascara tsotsotra fotsiny a mascara tsy waterproof fotsiny a dia zay izy zay mitazona elaela kokoa waterproof mascara raha ohatra ka aholanao volomasonao dia manampy an'iny volomaso mitazona anazy miakatra iny a dia waterproof dia mitazona an'izy mamoela elaela eny amin'ny masonao ihany koa zany dia ankoatr'izay a raha ohatra ka tena hoe tsy mahita waterproof mascara mihitsy ianao a dia mila eyelash primer ohatran'ny le face primer teo io a sy le eyeshadow primer teo ihany a dia mila eyelash primer ihany koa ianao iny mitazona an'le forman'le volomasonao izay nampiakarina naforitra iny a sy mitazona an'le mascara izay ao apetraka eo rehefa avy eo ok dia tiako asehoanareo fotsiny zany fahasamihafan'le hoe plastika le nifiny kely amin'ity a sy le tsy plastika ty zao plastika avy any amin'ny cover girl le izy dia ty avy any amin'ny pelas izy ty raha tsy diso a dia ohatr'izao le mascara original ohatr'izao le mascara original ohatr'izao indray a nifiny araka ny hitanareo eo a dia tena hafa dia hafa mihitsy nyty anankiray ity somary miolakolana be zay zareo a dia hita mihitsy hoe tsy misaratsaraka zany le nifiny hoe tsy misaratsaraka le manao zao a fa ohatra zao oharina reto reto a izay hitanareo tsara oharina zao reto mascara anankiroa reto a satria le mascara misy nifiny le manampianao manasaraka an'le izy a
le mascara tsy dia le mascara miaraka be ohatr'izao a maclampé lasa miclamp lasa miarakaraka be daholo sy lasa mikorontadrotana be daholo volomasonao a indrindrindrindra fa ohatra hoe maimaiky iny ianao mametraka anazy dia tonga dia tsy ao mihitsy iny fa lasa miclamp dia izay zany a no ilainao an'le mana tsaratsara hitanao zao ohatr'izao zao le izy asehako eto a io zao izy tena mifanakaiky tsara dia hitanao io tsara ny fahasamihafana eto a misy nifinifiny a hitanao io tsara e dia izay zany dia tiako tsy waterproof ty mascara anankiray ity dia tena hita tsara mihitsy hoe tena misy différence be zany dia izay foana atao fa tsy misy fahadisoanao mihitsy zay mividy mascara misy waterproof zay a fa izay ny tena mety foana novina ampiasaina anazy a indrindrindra fa hoe tianao hijanona miharitra dia miresaka volomaso antsika dia misy fanontanina iray koa hoe ahoana no fametrahana false lashes zako aloha tsoroka amizao a fa za tsy manao false lashes satria tsy haiko le hitanareo fa volomasoko efa naturel ohatr'izao dia tsy mila false lashes zany ako raha tena marina faharoa manarak'izay a eto dia lazaiko anao zany ahoana fametrahana azy false lashes a ilainao dia ilainao a le izy a le band le zavatra misy an'le volomaso iny zany misy an'le volombolony iny a ilainao zavatra malefadefaka souple zany raha ohatra ka mividy ianao a dia tena mafy be le band dia tena sarotsarotra ny ampiasainao an'iny satria tsy maintsy mila olanao iny manaraka an'le maso somary miolana ohatr'izao dia izay aloha zany voalohany faharoa mila eyelash glue ianao a zany hoe le lakoly a ametrahanao anazy mila zavatra maharitra misy be dia be lakoly zay efa tena miaraka amin'le izy dia iny aloha andramana fa Maybelline zao a tena manana lakoly tsara sy lakoly le somary efa somary lafolafo regny koa mety fa Maybelline le ohatrany fotsifotsy ny packaging-ny jereo any inge mety apetraka ao ambany ao ny lien andro amin'le izy amin'izay hitanareo fa izay zany a dia rehefa ametraka anazy amin'izay apetraka aloha le lakoly kely fotsiny any le lakoly apetraka amin'le le band zay ametrahana le volomaso amasonao dia endrasana hoe tsy haiko 3 secondes 4 secondes mba ho taki zany hoe mba ho maditidity le lakoly a zay vao apetraka ao maso rehefa ametraka le izy amaso amin'izay eto ampovoany aloha ny apetraka voalohany dia zay vao apetraka ny eto amin'ny sisiny a dia zay vao apetraka ny eto amin'ny sisiny dia le lakoly somary maditidity iny a iny afaka amboarinao miahetsiketsika ao kely le volomaso a le eyelash amin'izay tiavanao anazy fa raha ohatra ka efa maina be ny lakoly iny dia tonga dia apetraka ao eo dia tsy afaka ahetsiketsika ao intsony iny dia rehefa vita izay a dia afaka atambatra ao amin'ny volomasonao ao naturel sy false eyelash avy eo a tonga dia ampiansena miaraka amin'le eyelash curler le fanaforetana an'le volomaso iny a na afaka asianao mascara indray a mampiaraka anazy dia angamba fanontanina farany novaliko androany a dia hoe iza no namenao inspiration anaovana vidéo hoe iza no ny antony nanaovanao vidéo voalohany indrindra sy ohatr'izany dia Fafinet X no anarany tamin'ny voalohany indrindra izy a youtubeuse Filipina zany hoe avy any Philippines izy fa mipetraka any amin'ny mainland US mainland dia ny fomba fanaova maquillage tena simple dia simple mihitsy hoe ny fanondrony anazy anao zany tena hoe manome anao an'le passion hoe tiako ty maquillage ty dia izay zany tena nitiavako anazy voalohany a dia nanomboka nanandrana satria tamin'izay koa prom ny fotoa senior year ny
high school zany hoe terminal zany tamin'izay dia misy prom zay hovonjena dia tsy maintsy zahako ihany manao maquillage koa satria tsisy olona mahay ankoatr'izay dia zahako zany nianatra dia nanomboka hatramin'izay dia lasa tiako ny maquillage fahafafiana taxe na Aubrey no anarany amin'izao Aubrey adiniko ny last name fa Aubrey no anarany dia izay indray aloha zany androany fa dia misorabetsaka anareo mijery dia manaraka indray veloma daholo coucou daholo nareo nafinaritra anao ilay vidéo teo azadino manome j'aime anazy dia azadino ihany koa mizarazara anazy amin'ny Facebook ihany amin'ny Twitter Instagram zarazarony amin'ny namanao any hoe nafinaritra anao ilay vidéo dia amin'izay koa afaka mijery zareo raha ohatra ka mbola tsy nisabone anao na ny s'inscrire dia maimaimpona ilay izy dia manasa anao isabone cliquez eto dia manasa anao hijery vidéo manaraka